tianareo izay manaraka ny fitoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Facebook any amin'ny tokantrano isanareo arabaina daholo ianareo no zao natratsaratsika ny andro androany zao andro natokantsika kristianina ankalazaina ny nahaterany lay mpamonjy lay atao hoe Jesosy Kristy. Tena fahasoavana lehibe ho antsika mihitsy ny natokavan'i Jesosy tety ambony tany. Satria taorina ny nalavo any Adama sy Eva dia nanakery namatotra antsika ny devoly. Nanakery ny tatao nitondra zavatra ratsy teo amin'ny fiainantsika ny ozina. Akoatra zany rehetra zany dia atao anatin'ny famaizinana isika, atao anatin'ilay fahafatesana ihany koa. Faloha fahasoavan'Andriamanitra nefa dia namindra fo Andriamanitra, tena namindra fo izy ka dia nomeny antsika zanan'ilay tokana mba hamonjy antsika sy hanavitra antsika amin'ireo zavatra ratsy zay fa notantaraiko taminareo teo. Ka dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'izany antsika. Fisaorantsika an'Andriamanitra tompoko, andeo tsika araka teka farazay mafy be. Teka mirefitrefitra Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve. Alleluia. Faharoa no zao andro lehibe eo amin'ny fiainantsika kristianina zao dia miarabanareo izay mivady, izay mpanompon'Andriamanitra rehetra, tompon'andraikitra fiangonana zao, miarabanareo tongasoa manompan'Andriamanitra eto androany, miarabanareo izay any atokantrano any ankoa, na ianareo eto Madagasikara, na ianareo ny ampitan'ny ranomasina, arabaina ry laina soavina, ny tompanay ho amintsika amin'ny taona 2024 ity. Arabaky teny eo amintsika tokoa ane izy. Fisaorantsika an'Andriamanitra ihany koa dia mbola hiteka mafy, tena mafy isika. Amen. Amin'izao fotoana zao aza dia andao hivavaka tsika dia metraka ny fotoam-pivavahana androany mba ho tain'Andriamanitra, mba tena hisy ny herin'ny fanan'Andriamanitra anapaka eto vavaka tsika. Ry Tompon'Andriamanitra eo, misaotra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy, makasitraka anao indrindra izahay no ty andro androany ity. Nomena tompon'andro velomany izahay ka miaraka mankalaza amin'ny kristianina rehetra fa tonga ilay mpamonjy dia ianao Jesosy Kristy tompo. Misaotra anao zahay fa inonay fa hotahina ty fotoam-pivavahana androany ity ka dia hiraradraraka aminay eto ny fahasoavanao Andriamanitra. Ary no Jesosy Kristy dia moka anay toy ny fanao zay avy nandresy anao ry Tompoandriamanitra. Misaotra, mitera sy mankalazanao zahay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Epitsaka ihany tsika no andray andreto mpitarika fiderany reto dia hira efatra mifanesy no iarahany manentana atsika amin'izao fotoana izao mba ho ataontsika ho fiarantsika mifaly sy fiankofana eo anatrehan'Andriamanitra. Raisitsika mitarika. Alleluia. Dia raina Jesosy satria amin'ny fifaliana lehibe no arabanantsika tsirairay avy ny amin'ity andro androany ity, andro izay hita fa tena hoe naneho ny fitiavany taminao Andriamanitra, sady zany ve? Ary amin'ny anara mahafinaritra Jesosy ihany koa no entinay arabana amintsika tsirairay avy any an-tokantrano manaraka ity fotoam-bavaka ity, matoky afa dia hamango ny fonao manokana Jesosy satria eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra tsy misy miala-maina izany, indrindrindrindra ianao mitiaka mafy be ho an'i Jesosy satria fotoana ny androany. Halleluia! Halleluia! Maherin'Andriamanitsika satria fanana ihany tiany taona mbola io ianao natratra izany krismasy zany. Ndeo tsika hiaraka iravoravo anandratra n'ilay Andriamanitra magaga, ilay mpamon'olo-tsaina, sady zany ve? Sady zany ve? Mitia afatanana mafy ho azy amin'ny kafaliana. Halleluia! Andao ry tsika hiaraka peo
tsika rehetra mihitsy no andray anjara satria an' jesosy ty androandroany ity a ary matoky a fa rehefa tena mifonao rehetra ny atongavanao teto a tsy hoe fombafomba na ihany koa hoe nitondra ny zavatra vaovao indray na ohatr' izany ianao fa hitady an'ilay andriamanitra tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka dia ho tsapany fa hikasika tsy tsapanao androany fa hikasika anao indray izy andao arytsika iray feo hiaran'andratra ary iray ihany koa ny fetsika dia andao arytsika anao antike hoe andronao tompo an'io ataovy tsara ny tiakanao fa eto jesosy izy malala miatsinano ny fonao karaha tena ny fonao rehetra nanaovanao ny fetsika rehetra eto azo fakasitrahana avy any an-danitra mihitsy ianao Yanzeli nireyetra de fa Fula na manjikana Nilani jinilani tra Yanzeli nireyetra de fa Anduni tumpani Asanda tuangini na fidera Nawiara nanda chazi Amipifalina tuangalazan Anduni tumpwani Asanda tuangini na fidera Nawiara nanda chazi Amipifalina tuangalazan Anduni tumpwani Sigaretta minsi na tatana Sentiment ka fideralis Zay manampufunay natin sa Ni furu naman ni na Nirano ni Juriana Zay manampufunay natin sa Anduni tumpwani Andau yarananda cha Andau idea kanana Andau yuragura ka Andau yarananda cha Andau idea kanana Andau yuragura ka Anduni tumpwani Anduni tumpwani Anduni tumpwani Asudega miaraka amin'nyorako mpifaliana satria eto ilay tompony fifaliana minao fa mbola misy tiaka mafimafy noho izany any aminao halleluja halleluja eto ny tompontsika tsaro fa zay zavatra rehetra ataonao eto ane dia tsaro fa Andriamanitra no mandray izany rehetra izany io tananao manandrandra azy io a izy no menao an'izany fa tsy ho an'olombelona ka te hanentana anao a aza atao fahazarana na fombafomba fandroany eny ianao azo fakasitrahana spesialy le halleluja andao ary tsika mbola nandratra hira fiderana halleluja
Sandratarovaravarana vagolo voainy vavadiny vazantany miavaratra ilazako hoe avoaye lazaiko amin'ny anetsimo aza tazona ambarako amin'ny fahefana tononoko amin'ny fanahy mandremesa miandrefana ilazako hoe avoaye lazaiko amin'ny atsinanana za tazona fa hoavy ilay mpanjaka tompo ny fahefana tompo ny fanjakana izy Jesosy Louise lay mpanjaka amvoninahitra ize Jesosy Louise lay mpanjaka amvoninahitra ize Jesosy Louise lay mpanjaka amvoninahitra ize Jesosy Louise lay mpanjaka amvoninahitra fidenana amity Jesosy mendrika anankalazanao amity Jesosy ataovy amin'ny fonao rehetra sara Sandratarovaravarana vagolo voainy vavadiny vazantany an'Andriamanitra ny tany simponinao hoe tamboniny ranomasina nanaovany azy andesika hiakatra tany adinirombohitra masina asaratsika ny tanatsika fa mendrika an'Andriamanitra fiderana tsara lavitra ny mendrika azy fa izy lay mpanjaka tompony fahefana tompony fanjakana izy izy lay tsy miova masany ize Jesosy Louise lay mpanjaka amvoninahitra ize Jesosy Louise lay mpanjaka amvoninahitra ize Jesosy Louise ize Jesosy Louise lay mpanjaka amvoninahitra ize Jesosy Louise lay mpanjaka amvoninahitra Enoy ny filazako azy enoy ny filazako azy avany an-danitra tonga dia tany mijoro fahavolombelony famarinana nijalina amin'ny azo fijaliny fatany amin'ny fiainana tsy hita izay teloandro zay novitana taona may hoany fampatesany izanana lohan'ny fasany famitaky zay efa lasany iakatra ho any an-danitra akavanan'Andriamanitra vitany famonjena azo iny fandresena velona mandraky izay izy ary mivavaka ho aizy aiza fetsika anao me voninahitra an'Andriamanitra Jesosy Louise lay mpanjaka amvoninahitra ize Jesosy Louise lay mpanjaka amvoninahitra ize Jesosy Louise lay mpanjaka amvoninahitra ize Jesosy Louise lay mpanjaka amvoninahitra Izar lay mpanjaka Andriamanitra ny fandresena Andriamanitra ny fahendrena Izar lay mpanjaka Andriamanitra mahery andria amin'ny fiadanany
fifalianandroany Jesus Louise, nakanzaka voninahitra. Jesus Louise, nakanzaka voninahitra. Jesus Louise, nakanzaka voninahitra. Jesus Louise, nakanzaka voninahitra. asanaty tena fakarazana an jesosy. Halleluia, halleluia. Tena tsy miova tokoa ne jesosy. Izy ilay mpanjaka ny voninahitra. Noho ny fitiavana ianao dia nanetry ny tenany izy, nanaiky ny midina ny lanitra. Toeram-boninahitra tena hoe feno voninahitra. Tsy voafeny teny lazaintsika zany voninahitra zany nefa ndeha nilozan'i Jesosy. Noho ny famonjena, noho ny fitiavana asianao. Andaontsika mba ite-tanana mafy eo an Jesosy ho fankasitrahana. Asioran-koram-pifaliana mafy eo an Jesosy. Halleluia, halleluia, halleluia. Andaontsika me voninahitra azy. Mety aminao hoe raha nandratana antsika dia hanofa hofantananao an Jesosy. Halleluia. Rainy ianao Jesosy eo. Mendrika ao anao ny tera, mendrika ao anao ny azy. Satria be voninahitra tokoa ianao. Satria be voninahitra tokoa ianao Jesosy eo. Lainandao ny lanitra mba ho famonjenao anay. Satria pansaka voninahitra Midina minha fune Mamenika Mamenika ny fitiavany intrafony satria tena tiatsika izy. Fitiavany intrafony Nanadio ny fahotatsika. Nanadio ny fahotatsika. Andaontsika hira, andaontsika hira. Dia ilaza androany hoe hosana, hosana satria mpanjaka ny voninahitra izy. Samy manatra tanana. Hosana, Hosana, Hosana minha bendita. Hosana, Hosana, Hosana minha bendita. Andaontsika mbola hanofa hofantananao an Jesosy ihany. Hofankasitrahantsika anazy satria ny maha izy atsika mihitsy ihany eo ny fitiavany. Sotranao zay Jesosy. Ny zanakao rehetra natsaranao. Ny zanakao nasandratrao ambonindry fa mino anao, fa mino anao. Mivavaka aminao zay Jesosy. Mivavaka aminao Hitady ny tavanao. Hitady ny tavanao. Mitsaokanao, Mitsaokanao. Hosana, Hosana, Hosana minha bendita. Sabe brasa we Hosana, 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 Hosana minha bendita. Andaontsika hisaotrany Jesosy. Andaontsika kasitraka azy ny amin'ny fitiavana atsika. Ny fitiavana tokoa teny manolotra ny aina. Halleluia. Misaotranao Jesosy, misaotranao, misaotranao, misaotranao. Mendrika ianao, mendrika ianao, misaotra Jesosy. Strano giovinico, Scapoli mascula hitanao Jesosy. scapino masuku maitana. Di gloria nossa tia, Di gloria nossa
Sami manandratra ny tanany dia sami miandrandra ambony. Lasa hoe hosana. Hosana, hosana amin'ny avy indrindra. Eto ianao Jesosy eo. Hosana, hosana, hosana amin'ny avy indrindra. Hosana, 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 hosana amin'ny avy indrindra. Hosana, hosana, hosana amin'ny avy indrindra. Hosana amin'ny avy indrindra. Hosana amin'ny avy indrindra. Sandratsika ny tanana anankiroa teo ho fafay ho an'i Jesosy. Sotra tompo, mendrika anao ny asa, mendrika anao ny tena, mendrika anao ny fankalazana satria tsara loatra ianao. Ianao ilay nitianay taloha ary nasehonao mihitsy fa sarobita aminao. Izahay Jesosy, alleluia. Mendrika anao ny tena, mendrika anao ny tena, mendrika anao ny tena, mendrika anao ny fiangovana, mendrika anao ny asa satria eto ianao sy ny fanatrehanao. Alleluia, alleluia. Sotra tompo. Sotra anao Andriamanitra. Mbola miondrika eo anatrehanao izahay amin'ity andro androany atoandro ity. Miankoko anatrehanao satria fitiavana lehibe no efa nitiavanao anay. Mpanoty izahay, olona ratsy izahay, kanefa nitiavanao indrindra. Tamin'ny alalan'ny zanakao ilay tokana izay nomenao anay. Misaotra, misaotra, mankasitraka anao Andriamanitra. Misaotra, misaotra, manome voninahitra anao Andriamanitra. Halleluia, halleluia. Mbola betsaka anay iantsika, ahondrentsika lohantsika, ahavondrindry anao Andriamanitra. Ho asehontsika fa tena zantoko io Andriamanitra io, akipimo masonao. Izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra ho antsika amin'izao fotoam-pivavahana izao, miandry azy zantsika, ahavondrindry anao. Akpiany masinao anatin'izany a. Subibu
Andriamanitro fa soavana lehibe ho anay ny nanomesa anao zanako ilay tokana dia Jesosy. Misaotra Andriamanitro fa noho ny amin'ny Jesosy zay nekenay ho tompo mpamonjy dia hitondra ny fiainanay ho tsara ianao amin'izao herinandro farany melony amarana taona izao sy amin'ny taona vaovao 2024 iny. Misaotra Andriamanitro, misaotra anao zahay. Halleluja, amen. Makatoerantsika tompoko. Dia roso amin'ny fitondranany fanatitra indray zany tsika amin'izao fotoana izao a. Tanterao amin'ny fonao mantolo ny fanatitra. Ataovy tenao ivokatra fonao fa izany no hitahina anao, hitahina antsika. Zavatra tsy vokatra fo, zavatra tanterana anteritery sy andraisana fitahina avy any an-danitra. Tondra ny ampahafolokareny ianao satria mino ny tenin'Andriamanitra anao dia anatanteraka an'izany amin'ny finoana sady vokatra ny fofo. Toy ny fanaontsika ihany koa tondra ny fanatitra mahazatra isika tanterao ampifaliana daholo zany tompoko. Dia mandrosany ianareo izay tondra ny ampafolony ety anoloana dia rehefa aveo tantaza manokana fanatitra fanaontsika mahazatra. Ho anaty izany satria fety ny andro mankalaza ny natokavan'i Jesosy isika dia isy 5 rindra anankiray ho tanterana ka omentsika toerana reto tarika fidiarana reto a iroso kosa reo zay ho amin'izany 5 rindra any. Tonga dia manotsika tompoko tondra ny ampahafolokarena ety anoloana. Aquí
rehefa mandihy amin'ny finay amin'ny sainay amin'ny herinay hoiterana tokonay kotsao zay rehefa mitery kotsao zay rehefa mitery kotsao zay rehefa mandihy kotsao zay rehefa mandihy amin'ny finay amin'ny sainay amin'ny herinay hoiterana tokonay Ringeto antany ila fiterana tsy mitranona ratsany andantany eto anatreany tompo no itsinjako santaringeto antany ila fiterana tsy mitranona ratsany andantany iangizy itanora aya mandeny atabe amin'ny finay amin'ny sainay amin'ny herinay hoiterana tokonay kotsao zay rehefa mitery kotsao zay rehefa mitery kotsao zay rehefa mandihy kotsao zay rehefa mandihy amin'ny finay amin'ny sainay amin'ny herinay hoiterana tokonay amin'ny finay amin'ny sainay amin'ny herinay hoiterana tokonay kotsao zay rehefa mitery kotsao zay rehefa mitery kotsao zay rehefa mandihy kotsao zay rehefa mandihy amin'ny finay amin'ny sainay amin'ny herinay hoiterana tokonay Alléluia. De fetiko ny andro a de ohatran'ireny zany fanao rehefa mandihy ohatr'izay fa zoka le tononkira teo a ndeo mbola hiteka mafan Jesosy isika. Alléluia. De amin'izao fotoana zao tsika de irosondray a amin'ny fitsofandrano andreo zaza madinika araky ny fanambarako taminareo tamin'ny faraparany teo a tsy azotsika atao zavatra maivana ny fitsofandrano ny zaza fa tena zava-dehibe amin'Andriamanitra izany satria voalohany tenin'Andriamanitra sitrapon'Andriamanitra natao iainany olon'Andriamanitra rehetra ny fitondrana ny zaza hoe ho an-tanan'Andriamanitra na ihany koa hoe mba ho tsofina rano. Faharoa iantoka no avy ny zanaka nateraka na taranaka ny tsodrano zay atao be dia be mihitsy ireo fijorona vavolombelona efa eniko tantarainy olona tamiko mikasika ny amin'ity fitsofan-drano ny zaza ity ka inoko fa isavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra ho zanakitsika ho antaranakitsika. Amen. Ho tonoko eto zany ny anaran'ireo zaza zay ho tsofina rano de misy amin'izy ireo moa tsy haiko hoe tsy fata ve fa tokony hanao pointage izy na tsy tonga mihitsy faraky ny lisitra ty amiko aty a de misy tsy voamarika hoe tonga le ray aman-dreny nitondra ny zanany ho tsofina rano de mankataka andreo mpanompon'Andriamanitra andro zavatrany iateny loana anampy amin'izay fitsofana rano zay de zay voanto zany a de manatony ateny loana Andria miaja
mahita fity Prezia safady to dia manatona dia ato zany ianareo zay voatolona tonga dia makaty ato amin'ny ilany ato mahafalson zaotra ny ekepitiavana fandreseny dia mbola makaty daholo zay voatolona miotiniaina Ezekia natolotry ny avo famezantsoa anjarany aina nomenjanary notiavana Mikael rary malala nomenjanary Vania rakoto andria malala Iosi dia zay voatolo manaraka indray tonga dia makato ambadika ato tsy zany fa rakoto hoary ny aina Davida valimbavaka tonga dia ato zany no milahatra rakoto ary vao herin'ny aina fitahiny rakoto ary vao sitraky ny avo rakoton-drabe arena balsama rakoto vao maminirina tsy toaina ramarson andy avo fanomezantsoa ranay voarson tendry fity Luciana santatra fanirintsoa Vania reo zany ny zaza zay atolotra ho an'ny tompo androany nisy tonga tety any ve fa tsy navita pointage satria tsy fantany atsakany tanany tonga tety any izy voasotra tsy vita pointage dia makatsany ianao zay zany dia anankitelo zany ny tsy tonga efatra zany tsy tonga tamin'ireo zanakitsika tokony tsofondran'androany dia anolotra zaza anankiray zany aho ho tsofina rano amin'izao fotoana izao ka andeo hivavaka vetrantsika raha eo misaotranao zahay ankehitriny fa tonga amin'ny fotoana zay hitsofany rano andreto zaza madinika reto anokananay azy mba ho anao Andriamanitra ko amin'ny anaran'i Jesosy anapaka anay rehetra eto aneny fanainao masina ka ny zaza zay hoatolotra androany dia hotahinao arabaky teny tokoa arak'izay tsodrano entinay mpanomponao no ho tanteraka amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tsy maintsy apetaka moa ty andria miatra mahita fity amin'ny anaran'i Jesosy no metrako ny tanako amin'ity zaza ity androany ka anolorako azy ho an'Andriamanitra totoa rain'i Jesosy Kristy amangy an'ity zaza ity ny tompo ka amin'ny fotoan'andro atsolovany tena dia safidy ny anolo tena ho an'Andriamanitra tokoa izy ho taranaka tsara ny ity zaza ity feno fahasoavana feno fitahiny feno fahindreny ary tsy alaminy na amin'ny andro na amin'ny alina ny tanan'Andriamanitra ny tompo zay anolorako an'ity zaza ity no andray azy isan'andro san'andro ka ho arovana amin'ny ratsy sy ny loza izy foanako tanteraka tsy anakereo aminy ny herina ozona avany amin'ny ray aman-dreny beny na fiamilany na vamivavy ary afafiko ny rano Jesosy ho amin'izao zaza zao ety be ny fiaina ty zaza ity mametra tanana mba ho isan'ny zazavavy ilain'ny tompo ampiasain'ny tompo amin'ny fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra izy sotra tokoa amen.
anaran'i Jesosy nametraka taniko amin'ny tezaly atika tsy fikaranoatrandroany ny famindramponao any ho amin'ny zazany zao ka isafidy nanotena ho anao Jesosy izy atoanandro atsarivantena ny famindramponao any ho amin'ny zazany zao ka oravanao miratsy izy amin'ny andro amin'ny tompo anompanao tezaly aty ka fanafoanao ary misoanako sy hitapako nyrinohozina fa ny lasambely sanakela mily azy ny firovan'Andriamanitra ho amin'ny zazany sanatsahandro tafita fianarana famelo mateny amin'ny asa ataony tezaly atsofoka rano ho isan'ireo olona andro amin'ny fiangonanao izy fitaovana amin'ny tena fianakaviana maro amin'ny anaran'i Jesosy. Zaza edy, zaza tsy malofy, zaza salama, zaza voata. Sita koa ny sila eto ambony tany fa dia tonga azo amin'ny fahasoavana lehibe tokoa ianao amin'ny androm-piainany rehetra. Orovana amin'ny ratsy ty zaza ity ka namoka tetika fahatany entina mamely azy. Ho andro amin'ny fiangonana ity zaza ity fa ny ampikisiny dia amin'ny asanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ramason andiniavo fametan-tsoa amin'ny anaran'i Jesosy ny matrako tanako aminy ka hitsofako rano azy ny Andriamanitra sy tokoa ny Andriamanitra mahamasy ka hisafidy amin'ny tena ho an'i Jesosy ity zany ity mampitonandro atsarivantena tafita amin'ny fanorentena ho an'Andriamanitra ny izy ka ho isan'ireo zaza amin'ny foana tokoa fiarovanao hoe ho aminy ka namoka tetika fahavalo ratsy izy ary amin'ny alan'ity zany ity izy fa mangina Andriamanitra amin'ny akonany ka dia ho an'i Jesosy tokoa izy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Jesosy nametrako taniko amin'ny tezaly ity androany ny tompany mindra fon'izao zao ka safidy mitena ho an'i Jesosy ny amin'ny andro atsarivantena zaza ely, zaza salama, zaza tsy marofy, zaza fehy fahasoavana ny fitahinao ny hoe ho aminy misy fiarovana lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainany atsofoka rano hitafita amin'izay ataony izy ary misan'ny vehivavy fampiasan'Andriamanitra amin'ny tena fianakaviana maro be mihitsy ary mitolakavana amin'ny herin'Andriamanitra miasa ho aminy sotra tonto mandamoka ny teniky ny devoly sy miosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy metraka taniko amin'ity zaza ity ka tsy vokorano aso ambony zaza ely zaza salama tsy marofy isafidy amin'ny tena ho an'i Jesosy izy amin'ny anaran'i Jesosy mitafita amin'ity zaza ity tsy fahasoavana ity zaza ity rohanamboatra zaza ity mandamoka ny tetika fahatany entina mamely azy amin'ny anaran'i Jesosy tapaka misy lesany Semblante, fazendo família.
Halleluja. Dia isaorantsika n'Andriamanitra ny amin'izay fotoana nahafahantsika nitondra ny zaza mba ho tsofina rano izay. Mena tompony voninahitra andeo hiteka mafitsika. Ivavaka izay mpanompon'Andriamanitra reto a dia akatoerany zareo avy eo. Raha eo misaotra anao zahay fa noho ny alehibe ny fahasoavanao sy famindraponao dia vita somatsara ny fanolorana an'ireo zaza ireo mba ho anao Andriamanitra mba hoe ho atananao. Matoky tsy mino zahay fa hitondra an'ireo zaza ireo ho amin'ny ho avy tena tsara indrindra anao. Ianao izay nanome tena anay no anamarina izany tokoa amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Amen. Teka mafy an'i Jesosy isika. Dia mandroso mitariky fidiarana dia mba hisy fijorona vavolombelona raity mba tiana ho tantarana aminareo ilazana fa mpamonjy Jesosy ary fototra fagagana izy le rana bavy teo iny. Nakay izy teo a batray. Ndao fa tsy hitako vetivety teo ndray izika. Ndao moa liteka mafana Andriamanitra isika. Halleluja. Anao ira anankiray aloha isika dia raha an'Andriamanitra dia andray fijorona ny vavolombelona ny amin'ny fahasoavana lehibe nataon'Andriamanitra. Fifaliana moa ny androandroany ary mendrika hoe tsika rehetra mihitsy ny ary faly manentana tsika rehetra anatratana ny saotra amin'ny alalan-tena. Sababari recha miterana Rewanzeli marmakalazana Sabi magugana tiane me funaja Uka Sami manabara patsayana Funina isha Wamina miti Wanasamanisha Nera no sai Patsayana Patsayana funina isha Vifali Sisranu masisiki San mitsnią Jesosy Vifali Nilaja Vifali Matlatsal Vifali Nalaka Mirelate Vifalina Vifalina Nilaja Vifali Matlatsal Vifali Nalaka Mirelate Rafale rano di andotsika yetsika diwan Jesosy. Sereja fala diwan Jesosy amin'ny lalady. Yotsika nandrantana milaza hoe voninahitra Waminya viti Uwana jamanita Nera no sai Fatsara no Banzaga vurinaita voninahitra ho anay avy indrindra mendrika ny terain'izy. Uwana jamanita
jesosy dia fotoanavavolombelona mampahely moa zany izy ty mba inotsika fa manana an'andriamanitra makakitsika makatoerana tompoko mandrosana bavy dia tantarao zay nataon'andriamanitra taminao azy ie voninahitra ho an'andriamanitra rery any jiroko vavolombelona eto satria tamin'ny fitondrana vokan'ity zazy tia tena niady mafy mihitsy satria 5 volana ny zaza dia vaky ny ranon-dohany dia maina tanteraka ny tao anaty kibo dia tsisy tany ny veloman'ilay zazatrony dia ny dokotera efa niteny efa nialanena zany dokotera dia tsisy afaka nataontsony fa ny solution narosony dia hoe ho alana ilay zaza dia rehefa hoe ho alana ilay zaza dia tsy nanaiky akony satria ilay zaza tena vontsaika izy dia efa napetrako amin'ny tompo ary tena efa niriko be mihitsiny dia niteny tamin'ilay dokotera any ianao hoentiko mody fa ny anahako ny tsy alana zany dia niteny ilay dokotera ianao zany ozy natao mbesaina be fa miaramatinareo mianaka satria zaza efa maina anao anatin'ny kibonao tsy afaka miaina tsony dia manamba tonga ny efa-bolana ozy nataony tsy maintsy isy fetsaka amin'ny bele zazakely satria mety ho maina ny ilany tsisy iainany izy dia mety ho ketsakila mety anankilema be ny zanakao ozy nataony dia za moa niteny any hoe tsy maninona ao fa zay omeny tompo efa zay zany tiany tompo matoa hoe zay ny tonga eo aminahakony fa hoentiko modiny anahy dia ahoana zany ozy nataony dia natsony daholo ny dokotera rehetrarehetra tao nanapa-kevitra fa andeha ody dia tonga teo daholo dokotera dia ahoana zany ozy natao dia andeha ody ao dia tonga ny maraina an'iny dia nisy taratasina nataony nasiana sonia zany fa hiala daholo ny dokotera fa hiala aminahakony dia nanaiky hoe tsy maninona fa hoentiko modiny anahy hoentiko mody fa tsy esoriko zany dia voninahitra ho an'ny tompo fa ty ilay zazakely sady tsy clemena sy problème alleloia dia zay tokoa moa zany no zavatra nitranga tao amin'ny fiainany ary na izary nandriany zany dia eniko mihitsy hoe tena mafy hoe zaza ve mbola vo 5 volana kibo dia efa vaka ny rano-doha maina tanteraka zany tsy diso ho teny dokotera tena marina ny teny dokotera tsisy diso mihitsy zavatra nianarana zany fa izao izy raha teo koa moa no tena nino hoe andriamanitra magaga dia nety atao mibroko tao dia nivavaka ho azy ao mba mindra fo andriamanitra mba monjy andriamanitra dia hoy hoe tonga avarak' izay nonao zany dia sorana tompo to anatin'ny volana vitsivitsy teraka somatsara iny zaza natotra ho antompo iny tena zany aminareo etiko milaza hoe ke sisa dia farana ny taona inona daholo ny teny efa nataoko taminareo be dia be fanamafisana tsodrano zay ho tantiarana amin'ity taona ity fanamafisana andreo teny nambarako tamin'ny-pasahiny zavatra ho ataon'andriamanitra ho anareo fiangonana amin'ity taona ity dia hoy aho hoe raha namonja ny reny sy ny zaza iny andriamanitra tamin'ny fomba magaga rehefa mivavaka ho azy inona mbola mampisalasala anareo na mampirorosaina anareo fa tsy hamonja anareo andriamanitra amin'ity taona ity zay midaoka iteka mafy be izy jesosy tianay mombanay mandrakizay satsy zany ve alleloia ny voninahitra dia ho an'andriamanitra irery ihany zany zay zany fitovavolombelona avetrana kavantsika dia andre filazana dia ho ambara amintsika ny tenin'andriamanitra ore olona dia mahavarina zazakely oatra ny veniny hoe tsy tamama fa dia nakazary raha tsy eo mba jereo kely ny zanakareo sao dia tsy ompifonareo akory le izy dia jereo fa tsy makiaty zany dia toy zao zany filazana tsika moa zany arak'ireny fanentanana nataoko ireny dia ny alatako zao dia misy fotoam-pivavahana indroa tantiarantsika misaotra anareo fa tonga ny aroa amby 20 fa ny rariva amroa ihany koa dia mbola misy fotoam-pivavahana ka ny rariva indray mampiavaka azy amin'ny androany atoandro zao dia ny fisindro fety iarahana amin'ireo sekolalady sy ireo olona zay
andrainjara anao fety eto Androany. De rapitso asabotsy fotoana manokana natao ho an'ny tanora, anasana antsika tanora rehetra mba ho avy. Rovina indray ianao no tonga ary fivorian'ny tanora iza no eritreretinao fa tokony andehanana lolarana atao amin'ny tranon'Andriamanitra amin'ireo raha sasany rampitso. De aorinan'ny rampitso afaka pitso alahady fa 17 volana Desambra. Io zany no alahady farany mielon'ny amaranantsika ny taona fitaovana farany zany io. Everiko fa tokony tonga ianareo. Tokony tonga ianareo na monjy le amin'ny 9 maraina na amin'ny 7 maraina na amin'ny 10 maraina de miverina indray hoe amin'ny 12 na amin'ny 2 ora tolakandro. Asa raha tena mihitsy ny fitoam-pivavahana ataontsika eto indrindra fa amin'ny alahady farany volana io, alahady fa 17 volana Desambra. Fa matoka fa sitrak'Andriamanitra ny hitsetsoantsika, zanak'Andriamanitra latokana rehefa nomenantsika ankalazaintsika androany ny fatokavana teto ambony tany, tsy omen'Andriamanitra miaraka amintsika miaraka amin'izay koa ve zavatra rehetra zay miny de manao amen mafy be. Alleluia. De farany amin'ny alahady 3 amin'ny alahady 7 volana Janoary taona 2024 voalohany aloha io ny fitoam-pivavahana atrentsika voalohany vao mendony taona. Aza mba isan'ny olona tsy tonga zany ianao hoe vao mendony 20 taona dia tsy ho avy aty amin'ny tranon'Andriamanitra mba hanompo azy ianao, tonga avy. Faharoa io ihany koa ny fotoana na atokana mivady hitsofana rano anareo. Zava-dehibe ny tsodrano nataon'ny ray aman-dreny am-panahy tahaka an'izao. Inonay fa hiantoka no avinareo ray mantolo mandritra ny taona 2024. No zany amafisina mba ho tonga daholo ianareo. Amen na? Ilazao ny vady aman-janakao raha ohatra ka tsy mivavakato izy na ny fianakavianao na ny olo-patatrao mba handray ny tsodrano lehibe zay ho tanterahana amin'ny fotoana io. Asa manaiky ho sapony devoly ny fatokavanareo, fataovy lehibe aminareo io fotoana io tompoko. Zay zany no filazana apelako amintsika fa de voninahitra ho an'Andriamanitra erieriana. Amin'izao fotoana izao tsika dia andre ny tenin'Andriamanitra, ny mpanompon'Andriamanitra raza filalaina indray mitondra ny efatr'Andriamanitra amintsika eto omentsika toerana reto mpitarika fiderana fa izy kosa raisitsika ampitiavantanana tompoko. Alleluia. Ny voninahitra dia omentsika ho an'i Jesosy tompo irery ihany dia faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako ary faly ihany koa ako miarabanao azafady nahatratra an'ity krismasy 24 ity ianao zay manatrika eto, ianao zay manaraka ny fandarana amin'ny Facebook ihany koa zany, dia arabaiko manokana ianao ny tompany hitanao, anasoanao, hiaro anao, amonjy anao, ary dia mino fa ho faranantsika ty taona ty miaraka amin'ny fandresena, vahaolana, fagagana lehibe ho ataon'Andriamanitra aminao zany. Mialohan'ny hitoriko ny tenin'Andriamanitra dia tiako ny hanetananao androany. Raha mamaky ianao bokin'ny Efesiana, ny mikasika mantsy any amin'ny tsodrano izay horaisinao amin'ny rovina moa? Rovina aloha 3 inona? Ya, amin'ny 3 janvier 2020 amin'ny herin'ny lahady ho avy zao zany. Raha fakapitso ny lahady dia amin'ny herin'izay 3 janvier zany. Dia entaniko amin'ny anaran'i Jesosy ianao, zao ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Efesiana aloha toko 9, andiny voalohany. Efesiana toko 9, andiny voalohany zao mivaky teny. Anaka ozy, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny iza ozy izy? Fa marina zany. Dia ozy, manajany ray sy ny reninao fa izany ny didy voalohany misy teny fikasa
no isandrindra dia manentana anao amin'ny anaran'i Jesosy. Fotoana izay ahafahan'ireo ray aman-drenitsika ara-panahy itsodranao antsika ny amin'ny alahady fafiry. Ya, ao anatin'izay indrindra dia tiako manentana anao na ianao izay tonga eto na ianao mpanaraka ny Facebook dia taniko amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Fotoana io ahafahantsika miaraba azy ireo ihany koa. Amen. Fotoana ahafahantsika manaja azy ihany koa. Satria rehefa tonga ny voalohany taona tahaka izao ry havana dia ny zanaka tena mahay manaja ny ray aman-dreniny dia manolotra fanomezana ho an'ireo ray aman-dreny. Be dia be ny fahasoavana ny raisitsika tamin'izy ireo. Tsisy amenina ve zany? Tsy nandray mihitsy ve ianao? Nandray ianao sa tsy nandray? Maro ny zavatra ny raisitsika tamin'izy mivady ireo. Noho izandrina dia fotoana indray ahafahantsika maneho ny fifalitsika, maneho ny fankasitrahantsika ary maneho ny fitiavantsika azy ireo indray io fotoana io zany. Amen. Vonina ve ianao ny amin'izany? Mino aho fa tena anome fanomezana lehibe indrindra ianao amin'ny fotoana io zany. Tsy afa-fa tahaka an'izay nataony ny mpanompon'Andriamanitra izay mahalala ny asarobidiny ny tsodrano. Dia nisy ny lehilahy antsoina hoe Jakoba, izay nafantatra tsara hoe zava-tsarobidy ary mila rombahany zany tsodrano zany. Kanefa mialohany nitsofana rano ho an'i Jakoba dia nanao ampy aloha izy. Dia very fa izy moa araka ny lazain'ny tenin'Andriamanitra dia hoe mpamingana ny filaza azy. Satria vao mivoaka tao akibon'ny reniny izy kambana ny zaza Esau sy Jakoba. Dia Esau moa ilay mivoaka voalohany zany dia vao nivoaka izy dia efa nitazominy ekipe tongotry Esau dia izay mahatonga ilay mpamingana izany. Dia satria izy dia olona tena fetsy malala ny fahasoavana sy ny fahatsarana rehetra dia izao no nataony rehefa niteny ny reniny dia nikeny izay nitenen'ny reniny rehetra. Ry havana malalo, tsy hoe tsy mahay mahandro sakafo akory izany reniny. Izany reniny Jakoba Rebeka mahay tsara mihitsiny. Fa ozy izy ny rainy hoe anaovy ampy aloha dia mahafinaritra indrindra ny vadiny Isaka dia malala tsara ny sakafo tena tiany tamin'izany fotoana izany. Dia ozy izy mantsy an'i Jakoba, ho Rebeka tamin'ny Jakoba hoe ndany akao zanak'ondry hikarakarako azy. Fa raha voalaniny io tsisy hevitra fa tonga dia hitsodrano izy, fa tiany nahandro izay ataoko anazy. Dia nanao tokoa izy. Ry havanao, androany tiako milaza aminao, raha tena hanome ampy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra ianao dia azo antoka fa iraradraraka ny tsodrano izay ho anao ary antoka ny taonanao mandritra ny 120. Ry havanao, ianao nge matota afavoaka ohatr'izao tamin'ity taona ity na dia teo ary ny aretina iny dia izao ny zavatra mitranga vokatry ny tsodrano daholo zany rehetrarehetra zany. Tsy henoko tsara ny amenina anao. Tena mariny zany ry havanao, tena maro ny zavatra nataon'Andriamanitra. Fiarovana, famonjena, fitahiana, fandresena, fagagana teo amin'ny fiainantsika tao anatiny ny confinement iny. Io anao fa mbola mijoro tsara ihany. Io anao fa mbola mpandresy tsara ihany. Ary hitako fa mbola mpandresy mandrakizay ianao. Mandrapialanao eto mpandresy foana ianao. Halleluja. Mandrapiavan'i Jesosy any amin'irao lanitra dia hampandresy anao foana Andriamanitra. Dia tiako ny anentana anao androany hoe raha samy anao ampy ihany dia ilay atsiarovany anao mihitsy atao. Halleluja. Amen. Zava-dehibe ny fananana ray aman-dreny ara-panahy dia ny fananana anazy mivady zany. Halleluja. Ny tsy manana rehefa tsy fidiny fa tsika manana isaorana an'Andriamanitra izany. Halleluja. Amen. Ary tsaroa fa ny fanomeza tsoa rehetra avy any an-danitra dia miainga avy any ambony avokoa. Halleluja. Avy any ambony dia midina ao mpanompon'Andriamanitra dia mandalo tonga aty amintsika rehetra izany. Halleluja. Dia ho amatsy aminao hoe tena anao tsika amin'ny fotoana io. Amen. Amen. Tena anao fanomezana mba ahafahany fanahany mitsodrano atsika indray sika amin'ny fotoana io zany. Halleluja.
de fa nisy moa ny valopy-sainy sarainy iza mbola tsy nahazo mbola nisy tsy nahazo ve misy tsy nahazo reo raha mba zareo kely vetivetika ao anatin'ity filazako ty fa tiako hoe taniny ianao androany hoe tena anome be mihitsy ianao a fa iantoka ny fisainanao raiky am 24 nitsodranyzay raisinao eto halleloia ary evero nge fa raha mamaky ianao ny bokyny exodosy toko fa 17 misy an'le tantarany josefa ao azafady misy an'le tantarany josoa ao fa tsy josefa azafady josoa zay mpanompony mosesy de ina nataony izy mandeha miady fa iarona sy hora kosa mpanohana ny tanana izy azafady mpanohana ny tanana mosesy tsy isy ifandraisana mihitsy ny tanana misandratra sy ny ady ery akanjy ery kanefa de zany no mitranga raha vao midina fotsiny tanana mosesy de resy ry josoa afatesana be dehibe zanak'Israely fa rehefa misandratra ny tanany mosesy de mpandresy ry josoa de tiako milaza aminao fa miainga avany am'ilay loharano de ny mpanompon'Andriamanitra ny fahasoavana sy ny fitahina ry fandresena ho atsika de hoy amatsy aminao hoe andao toanana ny mpanompon'Andriamanitra teo zany iza moa iarona de rahalahy mosesy izy fa iza kosa ora de ora le tonga am'ilay fitenenana hoe zoda zay vadiny Miriam io lehilahy io raha ny tena marina raha ny gasy zany de hoe zoda tsy mba havana ony fa tamin'io fotoana io zoda tena havana neny ora ka de nitoanany le zodany hoe ory valy alo toanana mihitsy aloha ny tananao mba andresetsika am'izao zavatra mitrango zao de hoy amantsy aminao androany hoe ataovy tena zava-dehibe mihitsy ny anohana amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa raha vao manomboka ny taona ka anohany ianao de isy fitahina isy fandresena isy fagagana isy fambiazana ny fiainanao hitanao any tompo hitanao any Jesosy ampahomby anao any Andriamanitra halleloia ary za manetananao androany aza misy na de ray azany tsy ho avy na tsy ho tonga ary ka tsy misy antony mihitsy hoe tsy hatongavanao amin'ny fotoana io fa ataovy zava-dehibe aminao ny andray tsodrano eto rovina ho anao piditra amin'ny 12 aloha zany fa ho an'izay piditra amin'ny enina de amin'ny enina zany ho an'ny piditra amin'ny 7 de amin'ny 7 mandray tsodrano ho amin'ny piditra amin'ny 10 amin'ny 10 mandray tsodrano ho amin'ny piditra amin'ny 12 ohatranareo amin'ny 12 mandray tsodrano ary amin'ny piditra amin'ny 10 kosa de amin'ny 10 mandray tsodrano andray indromo ianao tsy olany zany ohatrany Elisa halleloia amen hitanao any tompo mazava ve filazana ho avy ianao sa tsy ho avy ary mino fa anao tsara be mihoatra no zao nanaovanao androany zao ianao amin'io fotoana io halleloia amen amen ary samy teny aminao tsy hoe rehefa tonga amin'io alahady 3 io zay vao tena hivavaka be andray tsodrano fa zao de efa mivavah hoe natokana ho ana ho an'ny fiainako sy ny ankonako no aviko manontolo io tsodrano zay ho raisiko fa raha hivavaka ohatr' zany ianao vo milatsaka ny tsodrano ialeto ianao de andray sady ho tanteraka aminao sady le izy ho amarin'Andriamanitra aminao sady le izy de hoy amatsy aminao hoe na de ny vady amanjanakao azy zay tsy pino eto amin'ity toeranyity akory mety mpaniratsira sy mpanao zavatra mety hoe mandrerandreraka ny fananao izy tsy ndraindray angamba tomy aza vela izy tsy ho avy fa tomy andray tsodranotsika fa mino amin'ny fanao zavatra Andriamanitra matoky afahitantsika Andriamanitra amen isorana ny tompo zay filazany zay ho avy ianao zany ho avy ianao zany miaraka amin'inona moa miaraka amin'inona miaraka amin'inona teneno akaikinao miaraka amin'ny ampy hoe ary ataovy am'le tena mafilotra le anao halleloia am'le tena mafilotra le ampy anao entinao amen tsika moa efa netanina hoe raha tsika zao samy mitondra zavatra de manjary ho sahirana indray izy fa aloha volany hoentsika mety zany amen 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 halleloia de hitanao Andriamanitra inoko fanao zavatra lehibe ny tompo amin'ny fotoana io zany halleloia hivavaka atsika ho an'ny afatry ny tompo de hiteny aminao Jesosy androany
ty krismasy androany ty tiako milaza aminao fa anafaka anao jesosy krismasy mpamonjenao anao ty androany ty anafaka anao jesosy androany ho krismasy mpanafanao anao ty krismasy ty tsy anisany lao voafatotra iny tsony mandrak'izay ianao tsy anisany lao fatorany aretina iny tsony mandrak'izay ianao tsy anisany ola lehibe korotana iny tsony mandrak'izay ianao fa tiako milaza aminao androany efa nidina jesosy amonjy anao io ny natongavana ivavaka isika raha eo misaotra anao a raha afaka anambarany teninao androany ary makasitraka indrindra tompo ny amin'ny filazana rehetra zay nafako nambara teo ary mino fa voatahiram-pony olona ny filazana ary matoky andriamanitra fa ianao ihany koa androany ny tany mpanomponao raha itory sy anambarany teny tsy avamiko ny teny fa avy aminao rery any ianao dia niantso aho ho fitaovana fotsiny ihany nampiasa fa ianao ny tena hiasa eto amin'ity toerany ity raiko tsara indrindra ao anatin'ny teninao a iriko indrindra isy fanasitranana idy reto isy fagagana ho tonga ho tsapan'ny olona ary isy famangina ho amin'ny fanafana sady eo amin'ny fiainany tsiraray avy ta io mpanomponao tompo aoka ho takona zay rehetra avy any amiko fa zay avy aminao rery any aoka ho hita sisy eo miariary eto aoka ny voninahitra ao ane no tsampany olona androany fa ianao dia miaraka amiko eto amin'ity toerany ity misaotra tompo anomana amin'ny fony olona ianao ho fo mahay mandray mahay mankatoh mahay manaiky ny teninao tokoa ane zao fiangonana zao misaotra jesosy eo amen amaky tenin'andriamanitra isika satria fotoana hankalazantsika naterahan'ny-mpamonjy androany a ekena fa tsisy daty 25 décembre ao anaty baiboly ao a fa tsika rehetra kosa miara-manaiky hoe fotoana napetraka iarahana mankalaza naterahan'ny-mpamonjy androany amen amen dia tonga eto tsika androandry anaroatra n'izany fotoana zany araka le tenin'andriamanitra hoe araroty ny andro azanova fa miaraty zao zany fotoana fana mararoatra mivavaka fa tsy hoe tsy tonga ianao fa sorana tompo fa tonga somatsara ianao mo alleloia matio toko voalohany andiny fa valambin'ny folo matio toko voalohany andiny fa valambin'ny folo ny soramandry dia zao ny ambara hoe nilazany ny anjely tamin'ny josefa fa ny fanahy masina no nananany maria anaka tsy mijanontsika raha tsy any amdiny fa 5 zany dia zao vaky ny teny ary naterahan'i jesosy kristy dia toy izao rehefa nanaiky maria reniny jesosy ho fofombadiny josefa raha tsy mbola ny vady izy dia hita fa nitoejaza avy tamin'ina ao anie manaraka tsara venao tamin'ny fanamasina izy maria zany ary josefa vadiny le fofombadiny zany izay lehilahy marina sady tsy tana labaraka azy dia nikasa metraka azy mangingina fa raha mbola ny saina izany izy ino nisy anjelony tompony seho tamin'ny nofy ka nanao hoe ry josefa zanaky davida aza matahotra ampakatra ny maria vadinao fa ny zaza ao amin'ny kibony dia avy amin'ny fanahy masina ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe jesosy fa izy no amonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana ary zany rehetra izany dia tonga mba hantanteraka izay nampilazai ny tompo ny mpaminany hoe indro virjina hitoejaza ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataon'ny olona hoe iza izany hoe raha dika amitsika refiandrondra kely andriamanitra ary josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny toromasony dia nanao arak'izay nandidininy anjelon'ny tompo azy ka napakatra ny vatiny ary tsy nalala azy izy mandrapiteriny zazalahy ary ny anarany nataony hoe jesosy alleloia alleloia atomboka aty ambany a dia miakatra manao ohatr' zao avy eo alleloia tsy nalala azy izy ozy mandra-paterany amen zany hoe teraky maria tamin'ny fotoana nahaterahany an' jesosy dia mbola virjiny izy
dia o manampaizana sy ny dokotera sy ny nianatra rehetra hoe tsy mitombony zany fa hain'Andriamanitra ny satria tsy misy idirany Josefa mihitsy ny rava amin'ny Jesosy. Tsy misy idirany rava amin'ny Maria koa ny raza netiny Jesosy. Rava any an-danitra io. Zay no mahatonga an'le rany Jesosy mahery, tondra fanafahana, tondra famonjena, tondra fanasitranana, ary anisany hovonjena ho amin'izany ihany koa ianao izay tonga eto androany. Halleloja. Fa rehefa teraka kosa Jesosy dia afaka ny ray indray tamin'ny Maria Josefa dia nanana zanaka izy. La tao aorinan' Jesosy nisy vavy ihany koa. Halleloja. Fa tsy hoe virjina mandra-pahafatiny akory Maria, tsy avy hatrany koa ny valiny. Fa niteraka izy rehefa avy niteraka ny Jesosy. Halleloja. Azonao ve zany? Ary ny rahalahy dia nanoratra boky, nanoratra ny epistily, bokin'ny Jakoba. Jakoba ohatra dia tsy le Jakoba mpianatry Jesosy akory io, fa le rahalahiny izay manarakaraka azy io nanoratra amin'ny bokin'ny Jakoba io. Zay le epistily ny Jakoba hitanao amin'ny bokin'ny epistily. Ary le Joda ihany koa, le ary boky tokana kely anankiray, Joda nilazany azy fa Jodasy le rahalahiny Jesosy no nanoratra an'io. Tsy le Jodasy Iskariota akory, fa le Jodasy rahalahiny Jesosy, izay zanaky Maria sy Josefa. Ka raha misy samilaza fa tsy niteraka izy dia io ny tenin'Andriamanitra, reo boky nosoratan'izy roa lahy, izay rahalahiny Josefa, rahalahiny Jesosy manambara fa tena niteraka marina izy. Halleloja. Mazava aminao ve zay? Mino fa hotahin'Andriamanitra ianao androany. Sa matoky fa hanafaka anao Jesosy androany, ary hitondra anao amin'ny famonjena lehibe Andriamanitra. Isy fanavozam-panandray androany. Isy fanavozam-panandray androany. Anavaonao Jesosy androany. Isy fanavozana ny tontolo ara-pananao manontolo androany. Amen. Ry havana, ao anatin'izany dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa ny virjina ozy dia nataon'Andriamanitra ny toezaza. Ary le zaza tao aminy dia avy amin'iza ozy? Avy amin'ny fanahy masina. Halleloja. Halleloja. Amintsika Andriamanitra zay manana ny fanahy masina rehetra androany, ao aminao ao Andriamanitra. Zay efa nandray an' Jesosy androany, ao aminao ao Andriamanitra. Raha Andriamanitra momba antsika, ao amintsika ao zany Andriamanitra, tsy omba antsika ve izy? Satria ombanao Andriamanitra. Tsy misy tokony atahorana intsony arak'ilay hira. Tsy misy tokony atahorana intsony arak'ilay hira ho iaho. Hiakatra amin'ny fiainanao, mpandresy ny aretina rehetra ianao, ampandresy anao Andriamanitra. Te hampiroro ny Satana, te hampiroro ny devoly, fenao io fa voasoratra fa mpandresy ianao. Ao aminao Jesosy. Ao aminao Jesosy. Miaraka amin'ny tiketo ny tompo androany. Halleloja. Hatramin'ny andro faminaniana nefa naminany, fa ho avy ny lehilahy antsoina hoe Jesosy. Amen. Iza ny anarany? Iza ny anarany azafady? Teneniny eo akaikinao hoe anarana avy any an-danitra zany hoe. Tsy anarana avy eto ambonin'ny tany ohatra hoe Rafoy, Rangita, avy eto ambonin'ny tany daholo zany anarana rehetrarehetra zany. Sa tsy marina zany ve? Fa anarana vaiza azafady? Anarana vaiza azafady? Anarana avy any an-danitra izay mitondra fanafana. Ianao koa manana anarana any an-danitra. Hainao le hoe zay rehetra nandray azy ho tonga dia hoe nomena anarana. Rehefa tonga zany any an-danitra ianao dia tsy izay anaranao izay tsony netsonanao any fa manana anarana hafa mihitsy ianao. Amen. Tsy tonga volana le amen anao ianao ka tsy ho any an-danitra. Sa dakakoatra oatra zany sa hoana fandeha. Fa androany ty ampahiry anao amin'ny anaran'i Jesosy androany hoe ataovy tsara ny amen anao. Halleluja. Manana anarana tahaka ny an'i Jesosy koa anao fa any an-danitra rehefa tonga le izy dia atsoina amin'izay anarana izay amin'izay ianao.
Alleluia. Alleluia. Nidina Jesosy anarana mitondra fanafana, anarana misy fahefana, le anaran' Jesosy. Rehefa tolonina ny anaran' Jesosy manaiky daholo. Ny fahefana misy rehetra manaiky daholo. Manaiky daholo. Androany tiako milaza aminao nge fanampitondra iza na izy dia tiako milaza aminao rehefa tonga am-piangonana dia manaiky ny anarana izy. Sorana ny tompo. Alleluia. Ianao androany indray fanafana ihany koa ianao androany. Alleluia. Ianao le anisan'ny olona novonjeny Jesosy ianao io. Fa izy ny amonjiny. Isorana ny tompo fa tonga eto le olony androany. Hovonjeny ianao zany androany. Ho afany ianao zany androany. Ho afaka amin'inona ozy ny tenan'Andriamanitra. Mpanoty ianao teo aloha. Nanoty ianao teo aloha. Fa ankehitriny ianao tsy mpanota intsony ianao. Tsy hainao intsony le manota. Sa tsy marina zany ve? Niza hampanotanao tsy mandaitra aminao intsony ny fahotana. Efa nandray fanafahany ianao. Efa tsy amin'izany intsony ianao. Ninina afaka mpanamandalo tsy mety manota intsony ianao. Alleluia. Gaga ny olona. Ny anaran'i Jesosy nge dia anarana tsoina hoe mahagaga. Alleluia. Be dia be nge gaga rehefa nahitanao tonga tamin'izao sehatry ny fampony zao hoe le mpisotro tao kely no lasa mpivavaka. Endrasany any ianao zay mbola hiverina isotro fa atao tsy nisotro tsony. Endrasany any ianao mbola hiregareka ao le fitenenana fa tsy nanao tsony ianao. Fa io ianao fa afaka tanteraka. Izany namonjy ianao tamin'izany. Izany namonjy ianao tamin'izany. Maro tamintsika nefa teo ambaravarany fahafatesana fa novonjeny Jesosy. Alleluia. Mbola hitoy hamonjy ianao izy androany. Ary mbola hitoy hanafaka anao Jesosy. Tsy hoe lasa ny andro fagagana. Tsy hoe tamin'iny ihany Jesosy nanao fagagana tamin'ny fiainanao. Fa androany mbola anao zavatra ndray izy. Riavanao. Hamonjy ny olona tokoa natongavany Jesosy. Ary hanafaka ny olona ao amin'ny gadra. Na ny fatorana entiny devoly mamatotra ny olona ny natongavany Jesosy. Alleluia. Riavanao ny Hébreu toko faharoa. Izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Andiny faefatra ambin'ny folo. Hébreu toko faharoa andiny faefatra ambin'ny folo dia hoy ny tenin'Andriamanitra. Kosa satria manana nofo amandra ny zaza dia mba nandray izany koa izy ingeza be ao. Andriamanitra lazainy Jesosy zany mba handringanany amin'ny fahafatesana lay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny ringana ny devoly raha vao nanomboka maty Jesosy. Ary mba anafahany. Alleluia. Misy fanafahana androany a. Ary mba anafahany izay rehetra nandalo ny fiainana rehetra tamin'inona? Tamin'ny fanandevozana no ny tahotra ny amin'ny fahafatesana. Fa hita marina fa tsy anjely novonjeny fa ny taranaky novonjeny. Alleluia. Hita marina fa zasy ianao mihitsy novonjeny. Ianao mihitsy novonjeny. Isika sao novonjeny. Alleluia. Riavanao. Be dia be nge ny olona natahotra tao anatin'iny aretin'iny fotsiny ohatra zao dia maro ny natahotra hoe sotratra n'izany aretin'izany. Sotratra n'izao. Sotratra ny ohatr'izao. Dia tsy samy voky ny trano. Fa isaoran'Andriamanitra. Ianao fa efa samy voka tsara mihitsy. Alleluia. Alleluia. Ary androany tiako ihany koa no milaza hoe be dia be no matahotra. Ny tahotra le amin'ny fahafatesana zay ao anatin'ny olona. Iza moa no mitondra tahotra ao amin'ny fahafatesana dia tsy iza fa ny devolony ao ambadika izany riavana. Aza manaiky ho ampirorony Satana intsony ianao. Efa namonjy anao Jesosy. Ao aminao Jesosy. Ao aminao Jesosy. Zay nandray azy nomena anarana vaovao. Nomena hery vaovao. Nomena fahefana vaovao. Le manitsaka mainka sy mena rana dia enao. Izany ao ambadika ny mainka, izany ao ambadika ny mena rana, devoly.
ianao dia mpandresy ny fahafatesana manomboka izao. Andresy ianao. Fahafatesana ara-panahy, mpandresy ianao. Amen. Tsy ho fatontsony ny ara-panahinao fa ho tonga ho lehilahy mahery ianao, ho vehivavy mahery ianao, tanora mahery ny Jesosy ianao io. Halleloja. La ny andro ny olona hatramin'izay nitady sy havelomany. Inona ny atao mba havelomany? Be dia benga ny olona mahatonga azy maninty izy tsy mihinana zao, 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 zao kotsoanina, zao kotsoanina, zao kotsoanina, matahotra ny amin'ny fahafatesana. Fa na hinana ny olona na tsy hinana ny olona rehefa ho avy ny fahafatesana dia tonga io. Marina zany fa tiako milaza aminao androany, ianao io dia ao aminao ny famonjena avy amin'Andriamanitra, ao aminao ny fiarovana avy amin'Andriamanitra. Halleluja, halleluja, amen. Sa tena mahita olo ohatr' izany mihitsiny. Olona maro tsy azo ny hoaniny zao, tsy azo ny hoaniny zao, tsy azo ny hoaniny zao. Ry havana malalo, fa tiako milaza aminao androany fa te hitanao Andriamanitra, te hamonjy anao Andriamanitra. Voata manokana ianao io. Ianao io dia anisan'ireo voatan'Andriamanitra manokana. Ho tahin'Andriamanitra manokana ny ianao androany. Navan'Andriamanitra manokana ianao io. Nandray nofa mandrany zaza Jesosy koa nandray an'izany. Tonga nanana nofo izy. Halleluja. Le nofo tao amin'i Jesosy, izay nofo mitovy amin'le anasy le anao, nofo mety reraka, mety marary. Tsy hoe satria Andriamanitra izy dia tsy mandre mifanaintaina, nandre mety reraka, mety fizaka, mety nona. Hitatsika nona izy ray mandeha dia nijery aviavy, dia nozoniny rehefa tsisy voany. Reraka izy ray mandeha rehefa tao anaty sambo kely dia naninona? Dia natory izy, mariky ny farerahana rabatany zany. Zany rehetrarehetra zany dia nitranga. Ary rehefa nifatsihana teo ambony hazo fitsaliana sy ny kapohana izy dia nandreny fanaintaina. Ry havan'androany dia tiako milaza aminao fa tahaka an'ilay nofony zaza mihitsy izay mandre, tahaka an'ilay nofonao mihitsy izay mandre fanaintaina anao, dia tonga tao amin'ny tenany Jesosy mihitsy koa zany, mba hahatongavanao handray fanafahana. Raha tsy tonga tamin'izany Jesosy dia tsy nisy fanafahana ho atsika. Fa isorana fananaiko ho tonga ho amin'izany Jesosy hitondra fanafahana ho atsika. Halleluja. Dia voavontsy ianao e, nafahana ianao e. Halleluja. Firy tamintsika nefa namory fo, hamono tena, leo miaina, fa isorana an'Andriamanitra tonga eto le saika namono tena, novonjeny Jesosy. Firifiry ny asa nataontsika maty tsy mandeha amin'izay lohaniny, fa isorana an'Andriamanitra fa mandeha zany akehitrehitra. Novelomin' Jesosy, novonjeny Jesosy. Androany dia mbola isy famonjena indray ny fiainanao. Halleluja, amen. Ry havanao, raha izentsika tantara kely ao anatin'ny Baiboly ahitantsika hoe tena hamonjy ny olona nahatongavan'i Jesosy, dia tena novonjeny tokoa ny olona. Ohatran'le namonjeny ianao tamin'iny dia mbola hitohy hamonjy anao koa izy androany. Hitanao ny Jaona 4:9 dia mahavariana nga Jesosy, tena mahafinaritra ny ataony. 9:7 dia zao nivaky ny teny. Jaona 4:9, 9:7 zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vehivavy anankiray azo nitsangajanga nentin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo, ary rehefa napetrany teo avoaniny izy dia hoy ireo taminy, mpampianatra ity vehivavy ity azon'olona tanana nitsangajanga. Ary ao amin'ny lalamin'i Mosesy dia nandidy antsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no lazainy akany fanahy azy, mba azony izay hampangana azy fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary nahantra nanontany azy ireo, dia nitsaky izy ka nanao taminy hoe, izay tsy nanota eo aminareo no aoka
itorabato azy voalohany dia nondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany aranandre zany izy dia nivoaka tsiraray hatramin'ny zokiny ka hatraminy zandry ndrandriny ary Jesosy irery no sisa teo sy lay vehivavy teho ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy raha vehivavy aiza reny tsy nisy nanameloka anao va ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Jesosy izao koa dia tsy manameloka anao mandehany ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony halleloja enao le tsy manota intsony taloha ianao any nanota fa zao anao fa tsy manota intsony tenenao akaikinao efa lasa ny zavatra taloha efa tonga olona vaovao azao efa nidina Jesosy hitondra famonjena sy fanafahana ho an'ny olony dia nao zany amena nanafaka nyity vehivavy ty ve Jesosy sa tsy nanafaka azy araky ny hevitrao nanafaka somatsara mihitsiny vehivavy tao anatin'ny fahaverezan-kevitra tanteraka tapitalaka le taka ny sokina na amin'ny bato zay tsy fantako moa hoe nanahoana loatra ny fomba nazahoan'ny olona azy io fa azo atanana nitsangatsango zao i vehivavy io sorana ny tompo fa dia tonga Jesosy ny lalàna tokoa dia mahafaty fa ny fahasoavan'i Jesosy dia mitondra fahavelomana ho antsika raha ny lalàna Mosesy tokoa no nijerena zany dia maty io vehivavy io fa sofa tonga amin'ny mpamonjy sofa tonga Jesosy alleluia ny mpanorad-dalàna le mahafantatra tsara ny lalàna le mpampiatra tsara ny lalàna mihitsy le mpitandrina ny lalàna Mosesy no nitondra n'le vehivavy teo ampela-tanany Jesosy azo atanana nitsangatsanga ity vehivavy ty ny dikany hoe azo atanana nitsangatsanga dia hoe niaraka tamin'ny vadin'olona nanao firaisana tamin'ny vadin'olona azo atanana ity toram-bato fa naninonareo ahy fa notaniana petraka foana fa nahoana angano le vehivavy reny no torana fa nakaiza le lahy niaraka tamin'izany izy reny angano navitan'izany fa nahoana mihitsiny isorana ny tompo e fa tonga teo Jesosy halleluja ohatranao mpamony olona maro tamintsika ngeny efa namono olona e ny tenina loko ny vavanao dia namono an'le olona tsarovy a fantezana loko ny vavantsika mety tsy tanteraka toeneo fa tany ariana tany dia tanteraka le izy firifiry amin'ny olona rehefa tezitra manana fahasorenana manana fahatezerana mandefa teny fanozonana tanteraka tamin'le olona nge iny e tsy hitanao ny fahatanterany fa tanteraka tany amin'le izy fa androany tiako milaza aminao hoe aza manao toy izany tsony ianao engeny ka tsodrano amin'izay ny tonoa ny vavanao io manomboka izao halleloa halleloa tadidiko tamin'izany mbola kelikely dia ohatrany efa mahazatra an'le olona piraimonina mihitsy miteny an'izany latsaha mivaratra latsaha mivaratra aizany tsy latsaka mivaratra ry avanao amonjy anao Andriamanitra anadio ny vavanao Andriamanitra manomboka izao anafaka ny fatoranao amin'ny vavanao Andriamanitra manomboka izao halleloja ahoana ny efitrao izy izy zareo ahoana ny efitrao fa tokony ho faty vehivavy ty niondrika Jesosy dia nanoratra tamin'ny ratsan-tanany tsy aiza ny soratany tao fa nanoratra izy dia rehefa nahatra nanontany dia nitraky Jesosy dia niteny zay tsy nanota taminareo anao kitorabato azy voalohany tenin'Andriamanitra ny tonga tao amin'ny zay tsy nanota taminareo anao kitorabato azy voalohany avy hatrany dia nandevylevy azy zay tenin'Andriamanitra zay tsarony avokoa ny nataony rehetra hoe izy koa mba efa nanao ratsy fa saingy nanao ratsy ny afina tany ambadika tany ka tsisy pahita fa dia izao nametraka ny vato zay saiky itorahana ny raha vehivavy dia lasa nandeha niala tsy kelikely nanomboka tany amin'ny zokiny ka hatrany amin'ny zandrinandriny indrindra ry havana malalo efa veritsika ohatr'izay fa isorana n'Andriamanitra fanidina Jesosy nanaiky nanetry tena hiditra tao anatin'ny kibon'ny Maria dia tonga ho amin'ny famonjena sy amin'ny fanafana lehibe isika kehitriny halleloja raha tsy nidina Jesosy tsy tetenao io marina zany sa tsy marina raha tsy tonga Jesosy tsy nisy zao famonjena izao fa sofa tonga Jesosy mbola hisy famonjena indray androany mbola hisy fanavotana ho anao indray androany halleloja voavonjy le vehivavy sa tsy voavonjy ny tanan'ny mpanao ratsy efa vonina
mba mpanora-dalàna ihany fa voninanao ratsy amon'olona foana ny ao am-posy ao tsaina hoy Andriamanitra hoe tsy mety zany zay tsy nanota taminareo n'izay noky itorabato azy voalohany manomboka izao atsaro ny fitoroam-batonareo. Halleloia, halleloia, amen. Nanafaka azy Jesosy ndafahan Jesosy teo am-pelatana ny fahafatesana le vehivavy. Ohatranao ihany koa nafahan Jesosy teo am-pelatana ny famoiza-po, tao anatiny fahoriana, tao anatiny fangejana. Takiny amin'ilay tokantranonao taloha zay aho zay vao fatotro ny korotany ady lavo vao mifakahitinareo mivady tsy maraina tsy ariva fa ndao fa dia korotana lavo. Ary tamin'izany mety ny voan'ny teny maro isan-karazany hoe leo leo be fa dia soran'Andriamanitra fanamonjy anao Jesosy. Firifiry tamintsika moa niary nanao zay mba hapetipety ny fiainana fa zay atao rehetra tsy nandeha tamin'ny zeloniny fa isorana n'Andriamanitra fanamonjy anao Jesosy. Maro tamintsika ny voavonjy tamin'izany Ianao anisany, ianao anisany, ianao anisany. Amonjy anao Jesosy androany ary hitondranao amin'ny fanafahana indray izy androany. Tohizany Jesosy ny fanafahana ho anao ary tohizany Jesosy ny fitahiana eo amin'ny fiainanao sy ny fandresena eo amin'ny fiainanao. Isy fandresena indray. Ary ty farany taona ty anao zava-mahagaga Andriamanitra. Anao zava-mahagaga Andriamanitra. Ianao zao fa nieritreritra efa tsy mitombona tsony ny azahoana le izy tsy tratra tsony, tsy vita tsony sy sisa. Mbola vitany Jesosy melohan'ny 31 amin'ny lakamisy mbola vitany. Izy fipohana amin'ity farany taona ty mbola vitany. Teneniko anao mbola vitany. Efa very famoy tena namofo tanteraka vehivavy io fa mbola vitany indray namonjy an'ilay vehivavy. Tsy maty zany ianao androany fa velona ianao mifatako. Halleluja. Na dia efa nitaitaina mafy ary vehivavy vitany aminy potika ny hoaviny rehetra, anahoana ny zanany, anahoana ny momba azy rehetra, very tanteraka izy. Ho Jesosy eto ny fotoana amonjeko anao. Halleluja. Ty farantaona ty koa fotoana ny ahoan'Andriamanitra ny fahalehibiazany sy ny fahatsarany aminao. Nasehoan'i Jesosy any vehivavy fa tsara izy. Androany koa ho asehoan'Andriamanitra aminao. Inona le mbola tsy azo? Halleluja. Inona le mbola tsy azo? Ozy venao hoe tamin'ity krismasy ty zao pastera tsy nahazo kiraro ba fotsiny vaovao fa ny kiraro mbola le misokatra. Mbola vavony kolina tamin'ny maraina. Amin'ny pateksa mbola maina ihany koa vao asi fantsika kiraro ranga, nasina fantsika kiraro indray, tsondro le fantsika kiraro ny tombotra ao. Hoe sorona menatsolona, tsy sorona manindrona. Fa tiako milaza aminao mbola hain'Andriamanitra ty farany taona ty anao zavatra Andriamanitra. Anao zavatra Andriamanitra. Anao zavatra Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Amen. Luka, Luka 7:20. Andininy fatelo ka hatramin'ny fahafolo. Allo za ato mijery fa manjary sahirana be ato. Ary nitady ahita izay Jesosy izy. Kanefa tsy afaka noho ny abetsahany olona ny fanety satria foy izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izahany Jesosy. Fa efa andalo tamin'izany lalany zany izy. Ary efa tonga teo Jesosy dia nitra. Dia niandrandra ka nanao taminy hoe ry Zakaiosy dina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Dia nidina faingana izy ka nampiatrano azy sady faly. Ary nahita izany izy rehetra teny monimonina ka nanao hoe lasa nandeha hiantrano any amin'izay lehilahy mpanoty izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko ny atsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo. Ary misy zavatronina nalaiko tamin'ny fanabakana
dia onerako avy efatreny zany. Aroa Jesosy taminy, anio ny tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaky Abrahama koa ohatranao zany. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady tsy hamonjy n'inona azafady izy. Ianao le very fanambola velona, very hevitra hatramin'izay. Efa tonga Jesosy nitady anao. Tady anao tery amin'le pop tery ananina tery teny amin'le mpiadivan'olona teo anao nandre tenin'Andriamanitra dia ohatry namelively anao le izy. Za mihitsy zany. Tena n'olo teny ianao. Halleloja. Tao anatin'ny ady mivadinareo ny tonga Jesosy tamin'ny alalan'ny mpanompony izay nandondona ny varavaran'ny tranonao. Esaky kitakita be anao kay le mpitory filazantsara ny tao ambaravarana. Rehefa avy mivazavaza dia napiditra tsy fidiny. Rehefa tafiditra dia tonga tao amin'ny tokantranonao famonjena dia io ianao fa tonga eto androany. Atovy mafy ny amen sy ny aleloia anao. Namonjy anao ve Jesosy sa tsy namonjy anao izy? Halleluja. Amen. Betsaka maro tsy tamby isaina ny zavatra namatotra antsika fa novonjeny Jesosy isika. Halleluja. Zakaiosy lehilahy manana maizy azy fa saingy zao mpanambaka, mpanakarena, mpanefefo, nanao izay tsy mety teo amin'ny fiarahamonina fa isarana an'Andriamanitra. Rehefa tonga Jesosy tsy maintsy novonjeny izy. Faly dia faly izy novonjeny tompo. Androany mino fa faly dia faly koa ianao fa namonjy anao Jesosy. Ary mino fa mbola itoy hamonjy anao Jesosy izy. Io olana tsy mety miva io ao anatin'izao tenin'Andriamanitra misy vahaolana. Io varetina tsy mety sitran'io anatin'izao tenin'Andriamanitra misy fanasitranana. Tonga any aminao any le fanasitranana. Tonga any aminao any le vahaolana. Raisinao le izy amin'izao fotoana izao. Hitanao tsy nila nanao vavaka fanafana nge Jesosy. Fa nga Jesosy nanao vavaka fanafana ho an'le vehivavy teo. Fa nga koa izy nanao vavaka fanafana ho any Zakaiosy. Tsia. Fa tonga dia nandray fanafana izy. Androany tonga dia andray fanafana koa ianao io. Tonga dia andray vahaolana ianao io. Izy fandresena avy hatrany tonga any aminao any. Mino zany ako. Inoko zany fa iseho zany androany. Halleluja. Tsampany Zakaiosy tao amin'ny tenany hoe olona afaka izy. Fô niteny Jesosy, Zakaiosy midina faingany. Aza miankiankeny aza milingilingefy sao potrakeny lehilahy lehibe. Dia nidina aingany. Nampandroso azy tao an-trano. Faly an'izany izy. Raha tonga ao amponao Jesosy sy faliana tsy anapahataperana ao anatinao ao. Efa ao ve izy? Tena kaikinao aza motomototra tsony hoe. Aza tezitezitra tsony. Ok, faly amin'izay ianao. Amen. Amen. Ninona zavatra hitsanga, ninona zavatra mety iseho, tsy andaitra aminao tsony zany. Tsy andaitra aminao tsony zany. Tsy avoanao tsony zany. Halleluja. Raha atao nge salanisa ohatry ny voan'ny corona daholo malagasy ny akamaroan'ny gasy rehetra. Marina zany. Ohatry rehefa nandalovan'ny aretina daholo fa natanjaka tsika noho ny vokatry ny vavaka. Ohatry tsy mahino aleloia sy amen mihitsy. Ianao nge efa zary sy ohatry ny efa elaela zay tsy nahino fofokanina. Mangidy foana ny vavako. Efa ela be vao naheno hoe zay. Fa ty zavatra nahagaga indrindra nisy lehilahy anankiray mpino aminay izy. Sinizity izy zany dia efa ela izy tsy nandre fofony. Zany hoe efa nisy fotoana naharitra tsy nandre fofony vavana fa ohatra tsy nety afaka mihitsy. Dia efa zay ianao zany ho afa misy mahatsara azy io dia misy maharatsy azy. Zay navaliko azy farany. Fa nahavariana tao anatin'iny hoe ny olona tsy mandre fofony ny famadika ny tantara. Nandre fofony amin'izay izy. Halleluja pastera. Halleluja. Halleluja pastera osy fahoanao. Nandre fofony amin'izay azao izy. Tao anatin'le fotoana tena na maivaina retina teto amintsika. Nandre fofona ozy maheno varomanitra tsara amin'izay azao. Teo izy tsy nare mihitsy. Na mandalo ery amin'ny abattoir n'Ankadindratomba ary tsy mare fofony. Aloha za tsy ampimeanao ka.
ary manahirana fa tsara ny tompo. Halleloja, halleloja. Androany tonga aminao ny famonjena, tonga aminao ny famonjena. Inona ny lanao famonjena? Ara-bola ve? Ara-tokantrano ve? Ho Jesosy anio androany tsy rapitso a teneno akaikinao tsy rapitso hoe fa anio Jesosy androany tonga am'izao tokantrano zao ko ny famonjena, tonga ao aminao ny famonjena, tonga ao aminao ny fanafana, misy fanafana midina androany. Halleluja. Voaka daholo ny tahiry rehetrarehetra. Halleluja, amen. Saka io zegny zavatra hainao tsy misaina fa tsy mivola isanandro izy andray no asiko androany. Rery mbola tsy nandoha etsy reo doublena triplena ny andreo androany. Zany foana saitsaina vola foana fa rehefa tonga atao Jesosy zay azo rehetrarehetra navoaka ny daholo. Ny atsasaky ny fanana omena ho an'ny malahelo nalain'ny olona nalaiko tamin'ny fanambakana onerako avy efatrena za mino fa ngamba mivoaka 0 ariary agnamby io a satria tena nataony Zakaiosy ny azika tena nomeny le izy tia ny atsasany omena ho an'ny malahelo tia Jesosy ny atsasany zara ho an'ny malahelo ihany ary raha vao misy olona na tsaroko hoe nanaovako fanambakana onerako avy efatrena le nankany PDB iny zany naverina indray avinkese zafady tonga atao aminareo a sa manko nandray an'ny tompo hoe ty onerako le izy. Halleluja, halleluja. Ho taky zany koa ianao androany. Amen. Zay rehetra banga teo aminao ty farantaony ty anoneran'Andriamanitra le izy, oneran'Andriamanitra le izy. Misy fotoana Andriamanitra tena zany mihitsy tsy hoe manadino an'le izy akory Andriamanitra fa mitady fotoana Andriamanitra eto ny fotoana tena mamety an'le izy. Ainao ny tantarany Estera dia ainao ny rahalandray fantatrao tsara zany, ainao zany tantara zany fa rehefa tonga ny fotoana amalian'Andriamanitra ny soa nataony lehilahy io dia nataon'Andriamanitra tsy nahita toro mpanjaka. Androany tiako milaza aminao ho avy le izy, ho tonga le zavatra, ho tanteraka aminao le izy. Halleluja, amen. Tsara Andriamanitra sady tsara. Azakazaka zay te hiala aloha fa dia zay eto foana. Hiala nefa dia ho aiza ho any amin'ny devoly. Mino fa iorina tsara dia hijoro tsara ho an'i Jesosy hatramin'ny farany ianao. Efa tonga ny zanak'olona. Iza le very hatramin'izay? Zasy ianao nge le very hatramin'izay. Le potika fiainana sy rava fiainana hatramin'izay. Efa tonga Jesosy hamonjy anao, hanafaka anao izy ary amin'ity farany taona ity. Doubleny le izy, tripleny le izy. Avy efatreny mihitsy ranga. Amen. Ho ataon'Andriamanitra izany. Halleluja. Fo nanomboka nan'olo tena fotsiny Zakaiosy dia ho Jesosy tonga ny famonjena, tonga ny fanafahana, tonga ao aminao zay ilainao rehetra manomboka izao. Amen. Androany anavao fanoloran-tenantsika isika. Vonina venao fanoloran-tenanao ny andrasana androany dia tonga ny fanafahana androany. Atolory fotsiny tenanao androany dia ho hitanao nataon'Andriamanitra androany fa isy fagagana lehibe ataon'Andriamanitra eto. Amen. Ivavaka isika raha eo misaotra anao zahay. Mankasitraka indrindra Jesosy fa tsara indrindra ianao ho amin'ny fanafanany zao fiangonana zao. Tompo androany Jesosy ny anoloranay ny tenanay indray fa tonga tokoa ianao hitady sy hamonjy ny very zay le very tany ambadika tany efa tonga eto izay ankehitriny. Ianao namonjy anay, ianao nanafaka anay, tsy tambo isaina ny fahasoavana sy ny fahatsarana be dia be fanataonao fa androany tompo zay rehetra mbola tsy nataonao kosa ny angatanay mba ho ataonao indray androany. Tompo malalo androany dia anavao ny fanoloran-tenana indray zahay eo anatrehanao. Halleluja. Tsy hafa Jesosy fa raha izay mahay manavao ny efitrano fatorianay na ny efitrano fisakafoananay na ny efitrano fandraisanay vahiny na ny tranonay manontolo mihitsy hainay manavao azy dia androany ny ara-panahinay tiana hiavozina indray androany. Halleluja. Misaotra indrindra Andriamanitra fa fantako fa mahay manavao an'izao fiangonana izao ianao. Nizaniza manolotra ny tena indray ho anao dia hamonjy azy ianao, hanafaka azy ianao, hamonjy azy ianao, hanafaka azy ianao androany. Androany dia isy fanafahana, isy fanavozana indray ao anatin'ny tenany ka zay rehetra mbola mamatipatitra sy mangeja azy
dia androany ho afaka ny amin'izany izy tsy voaketsany amin'izany izy tsy voafatry zany tsony izy amin'ny anaran'i Jesosy. Androany izy dia mandray fanafady, androany izy dia mandray fandresena, androany izy mandray fitahina, fahombiazana, fagagana ny fiainany na ny tongety na manatrika an'izao fotoana izao na ny any atokantrano any dia andray fanafady izy amin'ny anaranao Jesosy. Afahany izy amin'izay rehetra mamatotra azy, amin'izay rehetra mangeja azy, ny ady saina rehetra, ny ady mpanatsy any rehetrarehetra dia foanako amin'ny anaran'i Jesosy. Ny olana rehetra na ara-bolana na tokantrano inona faranana amin'ny anaran'i Jesosy zany fontseny izy androany. Androany fotoana indray anavozanao ny fisainany manokana, anavozanao ny fisainany manokana. O Jesosy o, avoza izy, amboary ny fiainany. Ianao nefa niantso an'izao fiangonana izao, ho fiangonana masina, ho fiangonana tsy manatsiny amam-pondro amin'ny fiavinao any aminao ny lanitra. O Jesosy, hitan'izao fiangonana izao anao ka monjy an'izao fiangonana izao ary anao vao ny fiainany ianao androany, ho avozina ho amin'ny fahatsaranao ny fiainany fiangonana. Halleloja. Tsara indrindra ianao Jesosy, tsara indrindra ianao Jesosy. Raha matsiaro izay ny amin'ny fahafatesanao, raha natsiaro izay ny amin'ny ahatongavanao dia midika daholo izany rehetrarehetra izany. Fa fitiavana lehibe ny anton'izany rehetrarehetra izany. So fiangonana izao ilay fiangonana ny tiavinao manokana, novontsenao manokana, nafanao manokana. Jesosy, androany marary rehetra dia tononoko hitinao amin'ny fanasitranana, sitran'izy amin'izao fotoana izao. Ninina aretiny, inona fanaintainany, naiza toerana misy an'izany aretiny izany dia sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Androany sitran'izy ary an'io ihany koa ny olany rehetra androany dia miala amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Foanako androany mpandresy izy ary tononoko fa misy fagagany ty farany taona ty, misy fagagany ty farany taona ty. Andray zavatra avy aminao izy, tompo ho amarininao any antsotrany mpanomponao rehetra izay nandalo tety nandritra nyty taona ty dia ho amarininao zany. Misaotra rahay, ankasitrany ianao fa tsara indrindra ianao. Misaotra Jesosy. Amen. Halleluja. Dia ho tahiny Jesosy ianao, hitehaka tsika voninahitra Andriamanitra dia manova fety sambatra taolo tokoa. Dao tsika mbola ite-tanana mafy be ho an'i Jesosy ho fisaorantsika azy ny amin'ny teny teo ary manasa antsika rehetra ihany koa hitsangana amin'ny toerana misy antsika. Alohan'ny hamarana antsika ny fotoana dia andao mbola hiaraka hifaly satria fifaliana ny androany sady izany be masarytsika. Such a you can now manakisa Falei na fitaina nem não mandar Fatecela mi filina ni tua sanacha Ira si fare calasa não sai, Ira si fare calasa não sai Esse só te ajuda na manakisa Falei na fitaina no meio não mandar Fatecela mi filina ni tua sanacha Yari fali, yari dera, Yari fali, yari dera Anche l'asa se la disa Yari fali, yari dera Yari yuga na umatre kisa But Sara ya now, Sara idina, Sara ya now yari fali, yari dera, yanga laza não sai. Yari fali, yari dera Anche l'asa se la disa Yari fali, yari yuga Yari yuga na umatre kisa But Sara ya now, Sara idina, Sara Sabi manabara
tsara jesosy mba tsara ianao tsara indrindra tsara ianao raha tsy sapanao ny atsarany lasa hoe tsara izy tsara indrindra tsara ianao. dia soratsika an'andriamanitra izay fotoana izay a farany a ho anao izay mbola tsy nahazo an'ity valopy ty mihitsy efa nahazo daholo ve atsika ia sorana ny tompo zany a dia soratra ato aza mipetraka tsoa ny fefafarana atsika amin'ny fotoana e ny soratra ato a ary anao avy any-pi aho arak'ilay tiako ka eto aty amiko hoaniko mba hitsofa ny fanahy korananao dia ny tsy mbola maty aho izy arak'ilay nyteneny ny saka izany adia ao anatin'izay indrindra ny alahady fahatelo ny volana janoary raiky amin'ny roapolo sy roa arivo azafady tsodrano lehibe no raisitsika izay omeny ny mpanompon'andriamanitra randriany avravelona adolfa mivady amen amen dia satria moa valopy le izy tsy omby ato raha ohatra hoe hitondra omby ianao a fa arak'izay indrindra zany a le anom-pio entinao na hoe hitondra osy ianao na hitondra ganagany ianao ohatra na tsy fantatra mety tsy omby ato zany fa ny ato zany dia arak'io soratra hoe anarana fanampiny adresy finday dia ny vola zay omenao a ataovy ato zany ataovy amin'le tena anom-pi amen le tena matsiro iato eo atao a mba ho voninahitra ny tompo a izany halleloia dia zao za teo ny teny hoe misy tsodrano ny amin'ny rombe folo sy ny arivo zafady mifona marina e mihinambara misy loka zany sany hoe mihinambara tsy misy loka ka misy na dia koto zazana dia ao anatin'izany a dia etanina isika rehetra fa maraina amin'ny enina ihany misy tsodrano dia amin'ny valo a dia amin'ny folo a ny amin'ny rombe folo zany tsisy fa fisarana nataotsika amin'ny rombe folo amen amen dia ny amin'ny roa kosa fisarana ihany koa zany dia mba nareo piditra amin'ny rombe folo reo zany mba mizarazara kely any anatin'ny amin'ny enina amin'ny valo ary amin'ny folo iteaka tsika raha faly ianao zany halleloia ivavaka isika isotra ny tompo dia mivoaka ny arina no mody zany a dia miditra-tsy a retsyolona efa vonina pare de pare retsy ivavaka isika raha eo misotranao zahay no ny fotoana rehetra tanteraka teto akasitrahanay ny anaranao ary dia rainay ny anaranao jesosy no ny fahafahanay na nompo anao teto misotra tompo dia rainy ianao sy mena voninahitra ary mino fa ny fandaram-potoana rehetra izay mbola atao eto androany arivo dia ianao no omba sy hitahany zany fotoana zany tsofina rano ny fiadananao anie hiaraka amin'izao fiangonana zao ny fahatsaranao anie amin'ity fiangonana ity mandrakariva ary naiza misy ny fiangonana dia ny tana maherinao tsy hiala ao amin'ny anarany jesosy naovako ny vavaka sy ny tsodrano amen dia samy tahiny jesosy daholo tompoko